Faly nisaotranao zahay Jesosy no ny fitiavanao sy ny famindramponao nazoanay ty fotoana ity zay handrenesanay ny feonao. Fantatrao dia fantatrao sisy miafina aminao ny zavatra mitranga ny fiainanay ankehitriny, dingatahanay famelan-keloka sy fampaherezana avy aminao. Ka io mila hateny izay haroso eto mba hitondra fampaherezana ho an'ny zanaky ny fifoazana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny zay rehetra miaino sy mandre mahita izao hanambarana ny hafatrao zao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, angatahanay izany tombavaka izany. Amen. Faly miarahaba ansika menakavy nahatratra ity fotoana ity ravana. Adeo aza ny zavatra maro samihafa izay miseho ny fiainansika ankehitriny dia nampianarina hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika, ary dia mampahery ansika rehetra amin'ny alalan'izao hanambarana ny lahateny eto izao, mampahery ny zanaky ny fifoazana, mampahery indrindraindrindra fa ireo izay atokana mba tena hijoro araka ny fanevany izao isan-keritaona izao, dia aoka aharitra amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy isika mba hahavoasoratra ny anarasika ao amin'ny bokin'ny fiainana. Ka izay anjarantsika amin'ity fotoana ity
dia lahateny fahenina mitondra ny lohateny hoe ny fifoazana andry eo amin'ny fiangonana. Ny fifoazana andry eo amin'ny fiangonana. Ka ovakitsika ny Apokalipsy 3 andininy 4 sy ny andininy 12 anorenana izany lahateny izany. Apokalipsy 3 andininy 4 sy ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no makisika azy. Kanefa misy olona visy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy, ary nosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Amen. Ny fifoazana andry eo amin'ny fiangonana. Araka izany andrenesantsika zany dia misy teny telo lehibe mandresa-danja mandrafitra izao lohateny alahatra eto izao. Dia ny teny hoe ny fifoazana sy ny hoe andry ary ny hoe eo amin'ny fiangonana. Samy manana ny heviny ireo telo ireo, nefa alahatra eto kosa mba hanasongadina ny anjara fanompoana masina sarobidy nefa sarotra sy mavesatra sahan'ny fifoazana ao amin'ny fiangonana. Koa lafinjavatra anankiroa no entina manazava izany lohahevitra halahatra eto izany. Ny voalohany dia ny maizy azy ny fifoazana eo amin'ny fiangonana, ary ny faharoa dia ny mahaandry ny fifoazana eo amin'ny fiangonana. Nojerentsika ny lafiny voalohany, ny maizy azy ny fifoazana. Raha hamaritra ny atao hoe fifoazana isika dia sy titre na hanaran'olona na vondron'olona ao amin'ny fiangonana izay famaritana mahazatra andavanandro loatra no tianambara eto. Tsy te hamaritra ny antsoina hoe fifoazana ilazana ireo olona mpamonjy isan-keritaona any amin'ny toby isika amin'ny telateny ity. Sy ny mpiandro loatra izay tononona na mitonona ho fifoazana hiany no tiana tondroina sy hofaritana ho izany eto. Fa ny mahafifoazana ny fifoazana izay hamaritana azy eto dia ilazana ireo olona izay miaina amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy, ireo izay miaina amin'ny mahavita batisa azy, amin'ny mahaolona no avaozy ny fanahy masina azy, sy amin'ny mahampanompony Jesosy azy marina tokoa eo amin'ny fiainana andavanandro. Izany no voalazan'i Jesosy
ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faefatra izay novakina tamintsika teo nefa haverina indray amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona visy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika. Koana dia anarana no andikana ny teny hoe olona ao amin'ny teny fototra grika dia tsy midika ho titre loatra zany fa fiainana. Olona manana fiainana sy mandoto ny fitafiana izay midika ho fadiovana izany, tsy amin'ny endrika ity ivelany ihany na dia tena ilaina tokoa azy zany, fa fahadiovampo, fahadiovan'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra iainana andavanandro. Zany ny fifoazana. Afa izany ihany fa olona miara-mandeha amin'ny Jesosy mitafy lamba fotsy izay tsy lamba fotsy hisalorana ivelany ihany fa fahamasinam-piainana. Dia ireo izay mifady ny devoly sy gn'asany rehetra ary ny fombany rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Izany no antsoina hoe fifoazana andry eo amin'ny fiangonana araka izao anjara lahatenitsika izao. Midika izany ravana fa ny fifoazana dia nambarana fiainan'ny olona miala avy tao amin'ny torimaso-pahotana, fialana avy tao amin'ny aizy ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly ho ao amin'ny mazava sy ny fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy. Araka izay voalaza ao amin'ny Matteo toko faefatra andininy fahaenina folo. Matteo toko faefatra andininy fahaenina folo manao hoe anaran'i Jesosy: ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay mitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Zany no fiainam-pifoazana. Asan'Andriamanitra izany. Asan'Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitondra ny famonjena vitan'i Jesosy tamin'ny fitorinan'ny filazany tsara, izay mamoha ny mpanota matory eo ambony onda malemy ny fahotana hanana fiainana vaovao. Zany ny fifoazana. Fa fomba asan'ny saina amampahaizan'ny olombelona velively sy akory. Olona no avaozy ny fanahy masina, olom-baovao eo amin'ny fiainana izy araka ny Kolosianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy mifanalavitra amin'izany ravana ny amaritana ny antsoina hoe fiangonana, fa fivoriana na fiombonan'ny olona voanso no antsoina hoe fiangonana, na fiombonan'ny olona voatokana ho an'Andriamanitra, na koa fiombonan'ny olona masina ny hevitra zany. Ny fiangonana dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena mba ilaza ny atsaran'ilay niantso azy niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Izany no antsoina hoe fiangonana izay mahaandry ny fifoazana eo aminy. Hitaraka izany fa mifamatotra sy mifandray tsara ny famaritana ny atao hoe fifoazana sy ny antsoina hoe fiangonana, ka ao amin'ny batisa masina izay atao ho amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina no hifamatorana izany.
ny batisa izay tsy inona fa fiarahana maty amin'ny Kristy amin'ny ota, fiarahana misangana amin'ny indray ho amin'ny fiainam-baovao araka ny Romanina 9:4 no fiaina ny fiangonana sy maizy azy ny fifoazana ihany koa. Raha tena iainana ny batisa fa sy atao fomba fanao fosiny ihany dia sy afa hisaraka ao amin'ny fiangonana ny fifoaza. Amin'izay dia manjary fiainam-piangonana sy marika hita maso sy aza-pahitanana hanehoana ny fiainan'ny olona vita batisa ao amin'ny fiangonana, ny fiainana amin'ny fifoazam-panahy. Kanefa sy izany ny zava-misy ankehitriny. Matetika dia manjary fomba fanao fosiny ihany ny batisa fa sy tena iainana. Fero amin'ny olona vita batisa no mandoto ny fitafiana sy mijanona ho amin'ny fanotoana ny fitafiany ihany fa hatramin'ny fiangonana, hatramin'ny anaran'Andriamanitra aza voaloto hoy ny Romanina 2:4 fa ao amin'ny fiangonana izay lazaina fa fiombonan'ny olona masina dia tena ahitana olona tsy mifoha. Izy ireo misy no miteny hoe izahay mbola tsy fifoaza fa anareo zany mety ho diso angamba ny fandraisany ny atao hoe fifoaza satria raha ny marina dity matoa mandre ny antson'i Jesosy miditra ao amin'ny fiangonana vita batisa dia tokony olona mifoha zany mandre ny antson'i Jesosy tena moazy. Kanefa misy izay miditra ny fiangonana mbola milaza azy dia sy mifoha. Ngamba mety misy zavatra mampatory azy sy atoriany ao amin'ny fiainany andavanandro tsy foiny ka mahatamana azy. Izany no antony mahatonga ny Paoly hamoha izay mbola matory amin'ny ota hoe hoy Paoly apôstôly ary tokony anao zany indrindra isika satria fantatsika ny aminy fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoaza amintsika amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninoantsika efa ho lasa ny anina ka efa mbi akaiky kokoa ny andro ko ao ko ariantsika ny asan'ny maizina fa hitafiasika ny fiadiany mazava. Romanina 3:1-2 sy 2:12. Romanina 3:1-2 fa 1:12 sy 2:12. Sy izany ihany fa dia ao amin'ny orona lazaina na milaza ny tenany fa mifoaza dia mbola misy tena sy mifoha na miverina matory indray. Izany ihany koa no mahatonga ny Paoly hiteny hoe mifoaza tsara ary aza manotona ho tianao voalohany 2:12-3:13. Ho tianao voalohany 2:12-3:13. Zany hoe rehefa mifoha dia mifoha sy miverina any amin'ny fatoriana intsony. Raha eto Madagasikara manokana no resahana ny fifoazana dia manana ny loharan'ny poireny sy ny Androany. Nofoaziny Jesosy dady iray ny Soalamo tasotanana neny ravelon-janahary tao manolotrony mama volahavana Germaine tao Ankaramalasa ary dadatoa rakoty zandy Daniel tao Filimena. Ireo no fototra ny Androany ny fifoazana teto Madagasikara raha ny tantara no jerena. Misy mansy ankehitriny milaza fa tsy ilaina intsony ny firesahana momba ireo ray aman-dreny ireo ny fombany sy ny toetra tsara nananana
teny sy ny fampianarana marina sy madio izay nomeny tamin'izany fotoana izany. Izany tokoa ve no marina? Dia sanatria ve isipadaka ny tany isika zanaky ny fifoazana, zany hoe rehefa nahatody any ampita ilay lakana dia tsy haina mitongotra ho vevy na ho vevy? Tsia, tsy izany no tokony ho ataontsika, fa raha tiana marina ny hahatongavany fifoazana ho andy eo amin'ny fiangonana, izay tokony ho ataontsika dia ny miazona tsara miaina amin'ny fampianarana sarobidy izay miainga sy ao amin'ny soratra masina natolotra ireo ray aman-drenitsika ireo. Mila mikaroka sy mamantatra ny tantara ny fiainan'ireo ray aman-drenitsika ireo sy ny asany ary ny fampianarana isika taranaka ankehitriny, indrindra moa fa ho antsika izay sy ny faneraseraminy fony fahavelony tetỳ an-tany, mba sy hihinana ambolon'ny fosiny ihany ny amin'ny antsoina hoe fifoazana antsika. Hoy mako mama vola avana Germaine raha milazana, dinio sy alao fototra tsara izay rehetra renareo sy nilazaiko taminareo raha tianareo miaharitra amin'ny fifoazana, fa izay mandinika sy maka fototra ho izy no maharitra. Hoy indray Dada Raintsoalamba, natolotro anareo ny fampianarana marina ka izay tahitana dia mitana, fa izay tahanary manaria. Lalina izany ary manoloana izao zava-sarotra vanim-potoana sarotra iainansika izao indrindra, dia aoka ho sarovantsika zanaky ny fifoazana, fa tao anatin'ny vanim-potoana sarotra sy mamaivay tahaka izay misy ansika izao no namoazan'i Jesosy ireo ray aman-drenitsika ireo, ka nahatonga ny fiangonana ho nijoro sy ho naharitra mandraka ankehitriny. Ny zanaky ny fifoazana dia tokony hanahaka izany, ka hiazona ny finoana, dia ny finoana an'i Jesosy zany, sy hijoro ho vavolombelona na dia ao anatin'ny ady sarotra azy, satria ny Andriamanitra ireo ray aman-drenitsika ireo ihany no Andriamantsika, ary sy manana andriaman-kafa afa-sy ny Andriamanitra izy ireo sika, dia ilay Jesosy Tompo izay nano azy. Ka nahoana moa misy hijoro, na dia miatrika fahoriana azy, na dia miatrika ady sarotra azy zanaky ny fifoazana, fa ny mahafifoazana fifoazana dia lazaina ho andro ny fiangonana dia ny fizoroany amin'ny finoana sy ny mahavavolombelon'i Jesosy azy eo amin'ny fiainana, na dia miatrika ady sarotra azy. Ireto misy santinakevitra hanehoana izany. Miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy ny fiainam-pahamasinana ny zanaky ny fifoazana, manoloana ny fahalovana sy ny faharasiana ary ny fahalotoana mba hahavetavetana mianaka ankehitriny eran-tany. Ny zanaky ny fifoazana dia miazona ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra ireo. Levy tokoa sy toko 1:4-7 ampita ao amin'ny petera voalohany toko 1:1-2. Tsy izany ihany, fa miaina ny fiainam-bavaka sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny mahafifoazana ny fifoazana dia velomin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, izay mahatonga azy hanana fifandraisana velona amin'ny Jesosy, fifandraisana sy ara-pomba, fifandraisana sy fahazarana fosiny ihany, fa tena fiainana tahaka ny firaisan'ny sampana eo amin'ny voaloboka no iraisan'ny zanaky ny fifoazana eo amin'ny Jesosy, ka mahatonga azy amovoa tsara. Zao na 2:4, 4 sy 5.
miaina amin'ny fiainam-pitiavana sy ny famelan-keloka eo zanaky ny fifoasana. Olony fitiavana sy ny famelan-keloka izy ka miaina amin'ilay didim-pitiavana izay nampianariny Jesosy tamin'ny mpianany fahizay voalaza ao amin'ny zaona toko 17 andiny 4telopolo ka hatramin'ny 4telopolo. Hoy Dady Rainsoa Lambo raha manazavy tsy azo lazaina hoay ny soratra masina, tsy azo lazaina hoay ny soratra masina raha tsy tonga fiainana eo amin'ny fiainana lavanaka. Zany hoe izay mitory fitiavana sy famelan-keloka dia tokony hiaina amin'izany, fa tsy ny fahaizana mandahatelo loatra ny zava-dehibe na dia tena ilaina zany, fa ny fahaizana mampiasa sy miaina azy eo amin'ny fiainana lavanandro. Ny mahafifoazana fifoazana dia ny fiainana amin'ny fanoloran-tena sy ny fanompoana an' Jesosy, ho fitorenana ny filazany tsara, ho fanasoavana ny hafa, fitaizana ny marary sy ny tsy manakiahy. Ny fifoazana dia natao hitaizany marary ao amin'ny fiangonana fa tsy marary tezaina ao amin'ny fiangonana. Zany ny fifoazana. Be dia be ireo mpanao asa soa eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, indrindra amin'izao fotoana saroka izay nanovana izao. Fa ny mampiavaka antsika fifoazana dia ny fanaovantsika asa soa amin'ny anarany Jesosy Tompo sy ho voninahitsy ny anarany ary fitaomana ny hafa mba handray ny tena famonjena izay vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo izany. Izany hoe avana no anazavana ny maizy azy ny fifoazana izay lazaina fa andry eo amin'ny fiangonana. Izay resaka manaraka indray any, inona ny mahahandry ny zanaky ny fifoazana eo amin'ny fiangonana. Raha resaina ny teny hoe andry na pilier aty amin'ny fitenina teny io dia anakanjy, zay ny fomba fiteny azy, anakanjy dia mazava avy hatrany fa resaka trano no ao an-tsaina amin'izany. En fondation na zoro-trano hoy ny fiteny aty amintsika. Izy no fehizoro indrindra hoy Paoly ao amin'ny Efesianina 2:2-4. Ny fifoazana no andry eo amin'izany trano izany. Ny tena hoe andry dia mampatsiaro ny rafitry ny tempolo voalohany naoriny Solomona mpanjaka, voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:120, fa tao amin'ny varavarana fidirana ao amin'ny efitra lehibe tao amin'ny tempoly dia nisy andry roa lehibe najoro, ka ny andry teo ankavanana nantsoina hoe zakila, zay dika hoe hampiorina izy, ary ny teo ankavia kosa nantsoina hoe boazy, zay dika hoe ao aminy no misy ny hely. Ohatra hita maso hanehoana ny anjara fanompoan'ny fifoazana ao amin'ny fiangonana ny teny hoe andry eto, izay tsy mametraka velively, tsy mametraka velively ny fifoazana amin'ny toeran'i Jesosy, izay fototra sy fehizon'ny fiangonana izany tsekoly. Ka mety ampieritreritra ny sasany hoe dia iankina na hankina n'olombelona mety maty indray zany ny fiainam-piangonana, fa tsy amin'ny Jesosy Andriamanitra velona izay lohany sy fehizorony. Tsy mahasolo ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiangonana ny fifoazana, tsy mahasolo ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiangonana ny fifoazana, fa nametrahany Jesosy andraikitra sy ny rahiny hanohy ny asany kosa.
zany no antony hilazana amin'ity lohateny ity hoe ny fifoazana andry eo amin'ny fiangonana zay milaza handraikitra lehibe masina sy mavesatra fa sy hoe andry ny fiangonana izay hanondroana an' Jesosy nanorona sy miazona ny fiangonana izay fanjakana haharitra ho mandrakizay. Ny andro dia ilazana zavatra mafy olona tsy azo ovongozolona. Ny androtrano dia atao mafy sy mateza ary atao tafalasaka lalina tsara ao anatin'ny tany raha tiany hateza ny trano. Ny andro eo amin'ny fiangonana kosa dia ilazana olona manam-piorenana mafy amin'ny finoana an' Jesosy. Olona sy azo ovongozolona, olona sy azo ampitahorona na tambazana na amin'inona na amin'inona fa mitondra marina, mitondra mazava miafatra azy an'i Jesosy. Olona manana faharetana amin'izay rehetra mitrangamina ary afaka manoana sy mampandroso ary mampaharitra ny fiangonana. Zao no lazain'i Jehova tamin'i Jeremia mpaminany fahizay. Indro izao hanao anao ho tanàna mimanda sy andry vy ary mimanda varaina mba sy ho leo ny tany rehetra na ny mpanjakan-tsota na ny lehibe na ny mpisorona na ny vahoaka fa hiady aminao reny nefa sy aleo anao satria momba anao hamonjy anao ahony Jehova. Jeremia 2:9-10. Ao amin'ny Galatiana 2:2-7 dia voalaza fa Jakoba sy Petera ary Jaona dia apôstôly andry tao amin'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema. Koa ny mahandry eo amin'ny fiangonana fifoazana dia fanehoana ny fahatanjahany sy ny fiorenany tsara ary ny faharetany amin'ny finoana sy ny fanompoana an'i Jesosy ao amin'ny fiangonana izany. Mampatsiaro amin'ilay hira ao amin'ny FFPM, hira laharana fa 420. Hira laharana fa 420 ao amin'ny FFPM. Ny 4 dia mivaky izao: inona no ahasaraka amin'ny fitiavanao Jesosy? Faty ve no ampivadika? Loza kely fa efa nakoa. Dia hoy ny refrain hoe tsia ry Jesosy be fitia zaho tsy hivadika aminao fa mandrakizay doridoria zaho dia hanaraka. Izany no mahaandry eo amin'ny fiangonana ny fifoazana izay tsy manova ny mahaizy azy ny fiangonana, tsy manova ny rafitra sy ny fandaminana samihafa ao amin'ny fiangonana, tsy manohitohina ny asan'ny komity isan'ambaratonga sy ireo andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana ny filazana ny fifoazana ho andry eo amin'ny fiangonana. Manaja sy mankatoa ny rafitra nisy eo amin'ny fiangonana ny fifoazana. Fa izay tena tongavana kosa amin'ity lohateny ity dia ny ahatonga ny fiainam-pifoazana ho fiainam-piangonana. Ahatonga ny fiainam-pifoazana hampandehanana ny asa ao anatin'ny fiangonana. Maninona moa? Arinona ny olana raha olona tena mifoa no menandraikitra ao amin'ny fiangonana toy ny komity sy ny andraikitra hafa loatra. Misy fomba fiteny zay ao amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Nalasiny raha miresaka FLM satria pasteur FLM no mandahateny ary sehatra FLM no andaharana izao teny izao. Zao le fomba fiteny nalaza: tsy tonga amin'izao toerana misy azy zao ny FLM raha tsy teo ny fifoazam-panahy.
fomba fiteny ao Jerusalema zany hoe ny fiangonana luterana malagasy dia fiangonana mpifoazana ary ny fifoazana no vimiaina manesika ny fiainana zany fiangonana zany. Ireto misy santinakevitra hanehoana ny mahanjy eo amin'ny fiangonana ny fifoazana. Ny fifoazana dia ny lohalaharana amin'ny fizoroana ny fahavolombelon'i Jesosy eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny mahafahazavana sy ny fanasiny tany ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra ho loharan'ny finoana sy ny fiainana maha-kristianina sy ny fiainam-bavaka mampiray isanandro ny fiangonana amin'ny Jesosy ary ny ady sy ny fandroahana ny devoly mba hitoeran'ny fahamasinana sy ny fahatahorana marina an'Andriamanitra ho ao am-pon'ny olona mino an'i Jesosy. Tsy izany ihany fa ny fifoazana dia lohalaharana amin'ny fampanjakana ny fiainana ny fitiavana sy ny famelan-keloka marina avy tamin'i Jesosy. Ny zanaky ny fifoazana dia mampiavana fa tsy ampiavanana lava eo amin'ny fiarahamonina. Olona mizara famelan-keloka isanandro avy amin'i Jesosy amin'ny mpiarahamonina aminy izy. Ny fifoazana dia lohalaharana amin'ny fanoloran-tena sy ny fanompoana an'i Jesosy ho fampandrosoana ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Ny fifoazana dia mampandroso fiangonana fa tsy mampiemotra azy, mampiray fa tsy mampisaraka, mampiavana fa tsy mampiady. Izany no antony hananany zanaky ny fifoazana andraikitra lehibe, andraikitra maro samihafa, na ao amin'ny fiangonana zany, na eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasana, na amin'ny firenena azy, satria tsy natao andro eo amin'ny fiangonana ihany izy fa natao andro eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena koa. Ny tena zanaky ny fifoazana marina dia tsy hanaiky hanapa-kevitra na handray fanapahan-kevitra amin'izay hamotika sy hamono ny finoana sy ny fiainam-panay ny fiangonana. Tsy hanaiky amin'izany misy ny zanaky ny fifoazana na hambotry ny toeram-piasana sy ny firenena. Ny tena zanaky ny fifoazana marina dia tsy manaiky ho hiara-hiasa na hiray teti-drafy amin'ireo izay mikendry amin'ny fiangonana, mikendry amin'ny fifoazam-panahy, mikendry hamotika ny firenena. Tsy mokevitra amin'izany ny tena zanaky ny fifoazana fa mijoro ho fanarenana ny firenena, mijoro ho fampandrosoana ny fiangonana amin'ny alalan'ny fahamarinana izay iainany amin'ny mahazanaky ny fifoazana azy. Izany ravana ny anjara toeran'ny fifoazana mahandry azy eo amin'ny fiangonana. Feina harena sarobidy hery lehibe nomeny Jesosy ny fiangonana ny fifoazana, fanomezana sarobidy avy amin'i Jesosy ho an'ny fiangonana izy mba hampandroso sy hampaharitra ny finoana sy ny fanompoana an'i Jesosy, mandroso amin'ny lafiny rehetra ny fiangonana miaina ny fiainam-pifoazana. Noho zany dia tsy tokony ahilikilika na hialangalanana izy ireny, ary tokony hahatratra ny fiainan'ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ny fiainam-pifoazana mba ho izany fiainam-pifoazana izany no fiainan'ny fiangonana. Ny zanaky ny fifoazana dia tokony hipetraka amin'ny maha-olona mifoazy, tokony hipetraka amin'ny maha-olona mifoazy ka hanatanteraka araka ny fitrapon'Andriamanitra ny asa izay nakinaminy izay hanadinana azy amin'ny farany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra
zay afaka amin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay aoka hivavaka isika rehetra saotra Jesosy eo no nanazavanao tamin'ny alala amin'izao lahateny izao ny anjara toerana nametrahanao ny fifoazana eo amin'ny fiangonanao fa nataonao hoandry eo amin'izany fiangonanao masina izany izy ta io ny teninao izay nalahatra teto mba hampiorina tsara anay amin'ny finonanao hizoroana ny vavolombelonao mba hambosoany ny fiangonana ho amin'ny fiainam-pifoazana amin'ny lafiny rehetra hananany anjara ny fiainana mandrakizay eo aminao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana moa anjarako dia hita ao amin'ny Isaia 7:7
vakina manomboka andriny voalohany ka hatramin'ny andriny fahafolo manohy aminaran'i Jesosy. Fa ankehitriny Jakobo izao nolazainy Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely. Azo matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niansoanao aho ahy ianao. Raha mitandrano ianao dia hombanao aho, ary raha mitaniony ianao dia sy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia sy homay, ary sy hirehetra aminao ndray lafo. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao dia nirey masy Israely mpamonjy anao. Nomeko avitra ao Egypta, ary Etiopia sy Syria sy Seba ho solonao, satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Dia olona nomeko solonao, ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny tanànako avy any Asinanao, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoahy, ary ny asimo hoe azahazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy any amin'ny tany farany tany, dia izay rehetra ansoina amin'ny anarako, sady nohariko ho voninahitro izay noforoniko sy nataoko. Ento mivoaka ny olona zamba manamaso sy ny marenina manatsofina, aoka hiambona ny firenena rehetra roka hivory ny olombelona. Izy aminareo no mahalala izany, aoka hambarany amintsika ny fahiny taloha, aoka hoentry ny vavolombelony hamarina azy, ary aoka ihainareo ka hiaiky hoe marina izany. Ianareo ny vavolombeloko i Jehova sady mpanompoko izay ny fifanifidiko, mba ahafantaranareo sy hinoanareo ahy, ka ho azonareo sara fa izaho no izy. Talohako dia tsy misy Andriamanitra voaforona, sady tsy hisy handimby ahy. Amen. Fampiononana ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana tany Babilôna ity perikopa ity. Ny fanangonan'i Jehova ny vahoaka nefa niely tamin'ny fahababoana no foto-kevitra resahina ato. Toko-pitiavana lehibe miorina amin'ireto voabola roa mavesa-danja reto no hitasika ato dia ny teny hoe namorona sy ny teny hoe nanavitra no resahina amin'ity perikopa ity. Jehova namorona ny firenena Israely, famorona mitohy na nitrany tantara no nataon'i Jehova ka misy fikarakarana sy fikozokozana. Raha mivaro lavo Israely dia aren'i Jehova mba sy ho simba. Ny fikozotrana ny fanaka dia fitehirizana azy ho vao lalandava. Manambara koa ny fitiavana an'ilay fanaka ny fikarakarana azy. Ivelatra amin'ity Isaia 7:7 ity fitiava Israely izay mifototra amin'ny fiarovana azy ho vahoaka masina mandritra ny tantara. Fananan'Andriamanitra Israely ka tena azy tanteraka, raikitra dija ho fananan'i Jehova ka sy amela azy ho levina any amin'ny firenena Zetolisa. Efa naseho tamin'i Israely tamin'ny nanavotany azy tany Egypta ny asa famoronana resahina fa sy zava-baovao akory. Mpanavotra ny Israely Jehova ka azo ny anteherina. Ny mpanavotra amin'ny Hebreo dia havana kaiky izay tonga mamonjy amin'ny fotoa sarotra. Raha migadra ny havana no mitrosa dia tonga ny mpanavotra mandoa ny vola mba ahazoany havany fahafahana. Misy roy mpiavanina eo amin'ny Jehova sy ny Israely. Raikitra didy manoloana izany roy mpiavanina sy mety tapaka izany Jehova ka hampody an'i Israely hatanindrazana. Afaka ny tanàna-masamena ny Israely no miherin'i Jehova. Iseho tamin'ny Daniela sy ny namany koa ny fiarovana sy omain'ny lelafo. Noho izany ny toko-pifitiavana ambara eto dia mifototra amin'izay efa nataon'i Jehova teo amin'ny tantara, ary efa nenan'i Israely izany. Toko-pitiavana mananambiampy satria sy natao amin'ny tanànaka manatrika ihany, fa mbola hatao kosa amin'ny tanànaka ho avy, araka ny voalaza ny andriny 5 Ny toko-pitiavana dia natao hitarika ny zanak'Israely ahafantatra sy hino fa Jehova dia Andriamanitra velona sy miasa, ka sy Andriamanitra noforoina toy sampy, ka olombelona no hibaiko sy hampiasa azy. Toko-pitiavana mamelona fanantenana manoloana ny fahasarotana mahazo amin'izao fiainana izao no ambara amin'ity perikopa ity, no sady toko-pitiavana mamelona ny fanantenana momba ny fiainana ho avy.
raha teo am'zakisely zany dia tompitiavana nanamafy ny finoana niatrika ny fahababoana sy namelona ny fanantenana hody amin'ilay tany tondradronoso tantely lova nomeny Jehovah azy tratra ny fahababoana tany Babilôna Israely ka nihevitra azy ho nilaozany Jehovah nambarany mpaminany taminy fa Jehovah Andriamanitra namorona azy dia tompona andraikitra miasa ny tanany ka hanavitra azy amin'ny fahababoana sy amerina azy indray amin'ny tanindrazana manana tompom-pitiavana koa isika kristiany amin'ny alalan'ny teny fanomeza tompony meny Jesosy Kristy ao Matthieu 7:20 hoe indro zao mbanareo mandrakariva ambara-pahato afatamperana zao toy zao Jesosy Kristy tompony fahefany an-danitra ety an-tany no niteny ka azo anteherina sy ankinana efa nasehony tamin'ny nanavotany antsika tamin'ny herin'ota sy ny devoly any fahafatesina tamin'ny alalan'ny batisa masina ny heriny sytoa tamin'izany fotoana izany dia notoloram-posiny isika noho ny fahasoavana ny mariky azo ilena manapetraka eo amin'ny hanisika sy eo amin'ny tratrasika dia tompom-pitiavana manambara fa fanan'i Jesosy voatomboka kase isika raikitra didy amintsika Jesosy amin'ny alalan'ireo mariky azo ilena eo amin'ny hanisika sy eo amin'ny tratrasika io koa matokia fa aza matahotra fa sy misy hery afaka handrombaka atsika amin'ny tanan'i Kristy aza adino anefa fa sy marika hoe tsy matory ny azo ilena apetraka amintsika kristiany fa marika manambara fandresena ny hazo ilan'i Kristy dia marika ny fandresena ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly ny olona mitondra ny marika azo ilena zany dia afaka amin'ny herin'ny ota sy ny devoly ary ny fahafatesana ny azo ilena eo amin'ny handrisika sy ny tratrasika dia famantarana ny fahafahantsika amin'ireo hery telo lehibe ireo amin'ny ota amin'ny devoly ary amin'ny fahafatesana famantarana fa manambara fa zanak'Andriamanitra isika fa sy zanaky ny devoly moa fanaraka amin'izay marika entsika zay vary fitondrantenasika zanaky ny fifoazana malala mba olombelona mahazanak'Andriamanitra anao ny hazo salina eo aminao ka aoka hiaina toy ny zanaka manahadray fa izany no afatry ny tomponao matsitoko fahadimy manjeny fahavalambifapolo hoe koa amin'izany ao koa tanteraka anareo toy nahata fantirana ianareo izy any an-danitra manaraka izany ny marika azo ilena eo amintsika dia tombo-kaseny fanompoana hanompo mampiasian'ny kristiany navotany Jesosy tao fanompoana devoly sy ny fomba ny rehetra isika ka noforeny no mpanompo amin'ny fanjakany lanitra nofindriny Jesosy ho mpanompony ianao ka anjara fahasoavana anao manokana izany tanterano fanompoanao zanaky fifoazana malala voalohany amin'izany fitondrany filazasara izay afatra matanjaka napetraka ny tombo ho adidi ny mpianiny matoa mitana olona ho an'i Kristy faharoa manaraka izany ny fanaovana asa diakonaly izoroana vavolombelony fitiavan'i Jesosy mikarakara ny olombelona rehetra torio Kristy fitiavana ary ampiharo hita maso amin'ny alalan'ny asa diakonaly ny fitiavan'i Kristy torinao amin'izay fotoana izay dia ho hita fa tena vavolombelony fitiavan'i Jesosy tokoa ianao tahaka ny sohery zay namporisiny Jehovah vavolombelony eo amin'ny tsy perikopa azo nanasika ity amin'ny andiny 10 fa hoy ny teny voasoratra ao hianareo ny vavolombeloko Jehovah sady mpanompo izay efa nifidiko eo amin'ny fanaovana izany asa fitondràna vavolombelony tiavan'Andriamanitra izany no iainana itoko-pitiavana sy ny fanantenana kristiany zavatra fahatelo ambarany marika azo ilena eo amin'ny handrina sy eo amin'ny tratra dia ny fitondran-tena sara fanakasaran'i Jesosy ny mitondra ny marika azo ilena ka hevaheva ho hitany olona mba hiderana ny mpanao azy ny fitondran-tena sara dia manambara ny hasaran'i Jesosy mianso ka tena manana ny lanjany eo amin'ny fiovana kristiany amin'ny alalan'ny fitondran-tena sara no anehoana ny mahafahazavany Kristy ny kristiany sy ny mahafanasy ny tany azy ny fananana fomba fiaina mifanaraka amin'ny fiainan'i Kristy dia mahatonga ny olona kalazan'Andriamanitra fa lalahidy amohana ny varavaran-trano fiangonana idiran'i Jesosy ny fananana fomba fiainana mitovy ny hasaran'i Jesosy Kristy fisakanana Jesosy siditra am-piangonana kosa ny fitondran-tena rasy izaka fifoazana mihainy fitoroteny ity toko-pitiavana lehibe azo ankinany nambaran'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely mpamora sy mpanavitra Jehovah ka samela ny asan'ny tanany ho simba ny lehibe ny ety zanak'Israely niatrika ny fahababoana
sy ny fiomanana ny fodiana ho any an-tanindrazany izany tokom-pitiavana izany. Tokom-pitiavana azo antoka koa nomeny Jesosy ianao nanomboka tamin'ny fotoana nandraisanao ny batisa masina. Noforon'i Jesosy ho mpanompony ianao ka sy avelany ady irery hombanao mandrakariva izy ka sy amelanao hiady irery. Vita tombo-kasy amin'ny anarany ianao ka sy hoadriny velively. Raikitra adidy aminao Jesosy satria mitondra ny mariky ny saleny ianao. Mariky ny mahafananana anao ny azo ilainao aminao ka natao hamirapiratra hanambara ny fandraisenao ny ota sy ny devoly ary ny fahafatesana. Mariky ny fanompoana koa ny azo ilainao aminao ka sy natao sehosehoana fotsiny fa natao entsina miasa. Ao ka hazoto hitolo filaza sara sy ianao asa diakonale ary indrindra tondratena sara ianao mba hanehoanao ny manam-ponompony Jesosy ianao. Amin'ny alalan'ireo asa telo ireo no iananao ny mahazanaky ny fifoazanao. Ao koa fifoazana pratika fa sy fifoazana teorika izay mahazo vahana ankehitriny. Maro milaza ho zanaky fifoazana nefa sy manana fomba fiainana mifanaraka amin'izany izy. Zanaky ny fandresena zanaky fifoazana ka tany mafy fandresena efa azonao. Fombanao ny tomponao ka hanome tokom-pitiavana ho anao ho izy aminao izay maharesy dia hitafy lava fosy tahaka ireo koa ary sy amony anarana amin'ny tsy boky ny fiainana fa hanaiky ny anarany eo anatry ny raiko sy eo anatry ny anjeliny. Amen. See
Ute